Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Androany dia fahadimy ambin'ny folo ny volana Shaaban, taona 1447. Ity fahadimy ambin'ny folo ny volana Shaaban ity dia ahatsiarovana trangan-javatra lehibe izay nanamarika ny finoana Islamo. Sinona izany fa ny tahwilul qibla min al-bayt al-maqdas ila bayt Allahi al-haram. Ny fiovan'ny fitodiana na qibla zay nataon'ireo mpino Islam niaraka tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam avy any Palestine, Masjid al-Aqsa, nitodika na niova nandeha tany amin'ny Masjid al-Haram tao a Makka. Ahoana fizotrin'ny tantara? Ndray andro mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niaraka tamin'ireo sahaba nandeha namangolona manakaiky Madina. Rehefa tonga tao izy ireo dia nanao salatul asr. Ka ny 2 rakan voalohany izy ireo dia nitodika tany amin'ny Bayt al-Maqdas tany a Palestine. Rehefa hitsangana izy ireo hanatanteraka ny salat 3e raka sy 4e raka, dia nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam nitondra ny andeha teny masina manao hoe: qad nara taqalluba wajhika fi s-sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Izay midika manao hoe: efa hitanay, tsapanay ry Muhammad, ny fivadibadian'ny tavanao, ny tarehinao mijery miandraandra amin'izany fiovan'ny qibla izany. Ka amin'ity androany ity dia omenay ilay qibla na fitodiana izay tianao ianao, izay mahafapo anao ary izay nkasitrahanao. Noho izany dia atodoy avy hatrany ny fitodikanareo eo amin'ny mpanaovana ny sola io makany amin'ny Masjid al-Haram, any amin'ny Bayt Allahi al-Haram. Ary n'aiza n'aiza ny toerana misy nareo dia atodoy makany ny fitodikanareo. Teo i mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nitsangana amin'izany 3e raka zany dia nitodika nakany amin'ny Kaaba tany amin'ny Masjid al-Haram. Ary ireo sahaba rehetra zay niaraka nanao salat tao aorinany dia nanao an'izany avokoa. Zay mahatonga rehefa tsika manao hajj sy umra dia mamangy moské anankiray antsoina hoe Masjid al-Qiblatayn, moské qibla anankiroa. Satria tao anatin'ny moské io no nanatanterahany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ilay salat asr, ny 2 rakan voalohany nitodika tany amin'ny Palestine, ary ny 2 rakan farany dia nitodika tany a Makka, tany amin'ny Masjid al-Haram. Ripin Islam, rehefa nitranga izany zavatra izany dia tezitra mafy ireo jiosy ary nilaza manao hoe ity mpaminany ray ity dia mpaminany nafahafa ny namany. Ny mpaminany rehetra dia nitodika tany amin'ny Bayt al-Maqdas, fa ity ray ity anisan'ny mpaminany anankiray nanafahafa ny hanamany ka nandeha nitodika taty amin'ny Masjid al-Haram. Ireo mpikomy tao a Makka kosa dia faly ka niteny manao hoe: raha androany izy nitodika ty a Makka manaiky ny qiblantsika Makka dia midika izany fa efa akaiky ihany koa ny fanekeny ny finoana izay nentim-paharazantsika. Ireo mpiatsara velantsika kosa dia niteny hoe efa tsy fantatra intsony mahakasika an'ity mpaminany ity. Betika izy mitodika any amin'ny Masjid al-Aqsa, betika izy mitodika aty amin'ny Masjid al-Haram. Ary napiditra savorivory izy ireo ary niezaka nakafanany ireo mpino Islam. Fa ireo mpino Islam kosa raha vao nandre an'izany dia niteny manao hoe: qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Eninay zany ry tompo Allah, eninay zany ry irakin'ny Allah. Ka zahay mankatoa rehefa nandre an'izany ary mangataka famelan-keloka amin'ny Allah. Izany trangan-javatra zany dia
nitranga tamin'ny 15 ny volana Shaaban mitovy amin'ny ora izay resantsika ankehitriny satria efa miditra ny ora ny salatul asr tsika ankehitriny. Ripino Islam, aparitao betsaka any amin'ny hafa zany fahalalana izany fa insha Allah ahazo valisoana eo anatrehany Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.